amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka manjotoerana izy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa indray ianao amin'izao alahady feno fitahian'Andriamanitra sy fanesena izao. Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra, hitahian'Andriamanitra ne ianao. Tsara ihany mbola mamerina ny filazana fa raha pitso maraina misy fotoana ngezabe toy omen'i Jesosy anarana hoe délivrance de feu. Amen. Dia raha pitso ihany koa manentana ny fiangonana rehetra mba samby tonga hagnano asa tagna maro any amin'ny mega église. Manomboka valora maraina zany mba mila antsika rehetrarehetra. Raha saingy tsy afaka ianao mba mandefasa solon-tegna fa mila anao ny asan'Andriamanitra ao. Dia ao anatin'izay zavatra zay magnentana hatrany mba hifanohanantsika ny amin'ny famafazana amin'ny mega église. Ary mianjo antsika rehetrarehetra mba samby andray antsara satria fotoana zao mba ahafahanao manohana. Satria fotoana fagnamboarantsika tramon'Andriamanitra zao do mba hifanohana antsika. Misy valopy zay moa mba nizaraina teto. Anao zay tsy nahazo an'ilay valopy tsara ihany raha mba mividy valopy ianao dia mbo aterinao mandrapataon'ny farany vola. 100,000 francs moa no tenenina atao agnatin'izy fa ho anao zay mba tahian'Andriamanitra mihoatra manao mba mihoatra. Zany hoe ziska amin'ny herin'ny andro igny mbola misy ambony igny raha misy mbola tsy nahazo ka mba tiandray antsara amin'ilay valopy ziska amin'ny fin de mois zany mba misy participation mba ataonao manomboka amin'ny 100,000 francs miakatra. Manana capacité mihoatra moa dia manaova mihoatra. Izay mbola tsy nahazo zany atsangano tanana fa anaterana ilay valopy ianao. Dia ny anaovana anazy raha sendaka vonona izy dia efa afaka aterinao, tsy mbola vonona moa zany dia miandry amin'ny farany vonana. Dia raha mbola misy valopy tsy koa dia mba misy valopy olona mino fa misy valopy elabe ambavahady dia mba anatero amin'ireny azafady. Ampiambony anaty koa raha mba tsy lany valopy fa manambaziny. Amen. Raha mbola misy tsy nahazo dia mba tsangana ambonimbony tagnanao dia anaterana ilay valopy ianao mba ahafahana mandray antsara. Dia tiako mba magnentana antsika rehetrarehetra nao mba hotohanantsika ny asan'ny Tompo, nao mba homentsika anaovantsika dian-tanana mihitsy io mega église io dia fanombognantsika. Dia atsangano ny tanana mbola tsy nahazo teo regny mbola tsy nahazo ty alohan'ny koa mbola misy tahin'ny Tompo daholo antsika rehetrarehetra. Ka androany antsika iresaka hoe miomana fa miovaova ny fiainana. Miomana fa miovaova ny fiainana. Ao am-bokiny Matthieu 7:10 ao raha mamaky baiboly ianao, Matthieu 7:10 ny andininy 13 dia mampianatra antsika ny soratra masina manao hoe Matthieu 19:30 hozy ny baiboly hoe nefa maro zay voalohany no farany ary zay farany no voalohany. Amen. Nefa hozy maro ny voalohany no farany ary ny farany no voalohany. Zay hoe miomana fa miovaova ny fiainana. Ny ten'Andriamanitra koa tsy miteny hoe ratsy ny voalohany. Fa hozy hoe maro ny voalohany ho lasa farany ary ny farany ho lasa voalohany. Ka zakivy ao avy ny fotoana possible mbola ho lasa voalohany. Mety androany ianao hoe tsisy mahita mihitsy ny fiainanao. Mety mandalo karazana fanelikilihana ianao, mandalo karazana fanaratsiana ianao. Avakeo io ten'Andriamanitra io fa maro izy ny lohany ho farany ary ny farany ho voalohany. Rehetra voalohany rehetra tsy izy fa reo zay miavona. Misy mampoly rehefa misanatra raha lasany amin'ny lohany eny dia miavona.
efa nampianariko teto foana fa ny fitahina dia tsy izy io fa imprimante miimprime zay zavatra ao anaty. Raha ohatra zany ianao io a misy avinavina agnatinao amin'ny fotoana ianao tahina be misanatra be dia mivoaka ho azy ny avinavina ao anaty. Zay ny mahagrave an'io. Ny fitahina zany dia force ahafahanao mamoaka zay zavatra ao anatinao. Ka raha ratsy toetra ianao voatà dia vao hoe hopirana raha tsy toetranao tsy lasa nanana force hamoahana an'izy. Ka raha olona miavonavona ianao voatà dia lasa grave be ny avonavonanao satria lasa nanana force miavonavona ivoahana. Tsara fantatra ihany koa fa ny fitahina dia miantso karazan-javatra maro ao amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Miantso namana tsara, miantso namana ratsy, miantso karazana toetra isan-karazany. Lasa tian'ny olo ny fandray-anao rehefa misy zavatra manjary jereva anao manodidina anao. Lasa tian'ny olo ny namana aminao raha vao voatà ny ara-bolanao. Lasa tian'ny olo atao kamarady ianao rehefa misanatra. Fa ny zavatra mila fadianao fotsiny dia ny miavonavona. Zay ny atonga ny titen'Andriamanitra teny laza hoe maro izy ny lohany ho lasa farany, ary ny farany ho lasa lohany. Tsy zao arety fa izay olona miavonavona. Lasa miova olo-kafy izy rehefa tonga ny fisanatany. Mila tsy miova ianao na tonga raha ny fisanatanao. Zany mahatonga anazy tsy mihitsy mitaizanao hoe mampianatra anao, mamatoro anao ny tokony ataonao satria nandretsika raha vao tsy ampy fahalalana, tsy ampy fagnanarana dia mora miova. Zay mahatonga antsika misy karazana toroteny miverimberina foana, misy message miverimberina foana mahatonga anao voataiza tsara. Ary aza mainka ho asangatr'olo zany fa mametraka izy ka hoe fa zakanao ve raha anao am'izao io masangatra. Aza mainka no voatà zany miloany fotoana fa mametraka famotanina hoe efa mahazaka fitahina ve ianao. Fa misy rehefa karazan'olo vao manana vola rehetra foana izy dia efa tsy mitsatra midobodoboky foana. Foana io manony anaran'olo rahehitsy. Za efa nanana namana tsy nampatoriana vola 2 millions 5. Isaka teky ny amandeha marina maromaro. Avino maromaro zazana andro izy. Zala 500 000 ariary fa tsy matafana sasa. Mifo amin'ny efatra mandray ny foazany tsy mivavaka. Andetandre fofofovola hoe vola kato. Tsy mahazaka ny fanena. Maro karan'izany fa engane ianao mba tsy karan'izany. Engane io lakinanao iny tsy ho karan'izany. Benapeny olo tsy mahazaka an'ina. Ny sasany vao mizingin'olo marary ndraiky. Ela loatra tsisy nanjiny. Marary. Kuapo. Lembut serius kurang mengajar. Marari. Fil-fil menyulah nari zaman yang apa pengadilan inspektura. Ano sebenarnya itu? Semua zaka. Baca kesan ulah bola susun TV yang itu. Artinya memperayaan pemiskar senulba asmi resana yang istabtungan di bola tung-tung. Panininin sa votais anong kutsa gatung na chum atau nun bola tsara si mamani arabenul zara raitin bah miskara mun namang didingan nazi avong-avongan isa kem resek de mamne pake isa kem manato na nazi no lefasan satria lasa panabolis dito fa zani sising de recess fa Zany natonga ny Jesosy laza amin'ny filazantsarany Matio toko fahatsimy ambin'ny folo andiny fatelopolo teo hoe maro zay ny voalohany ny farany ary ny farany ny voalohany.
mila miambina mandrakariva antsika fa miovaova fiaina. Asa mba magneky hovana grady zany ianao. Asa mba magneky hovana vola zany ianao. Vola janono vola, grady janono grady. Fisandratina janono fisandratina. Fa ianao anao fo. Amen. Misy ane olo vao manambola dia fa tsy tia miteny gasy. Ko volagnan'olo le akorany, c'est quoi ça? Vous voulez parler de quoi? C'est karaha olo vao maronono izy. C'est karaha izy mivavagelina. Miova olo gafa. Misy sasany mba tena anao tsy miranam-pano. C'est quoi le ranam-pano? Satria naleta la réunion izy 2 semaines. Miova olo gafa. Betsaka rehefa karakara sasany zany mba vao manambady vazaha tsy magnano mbola tsara olo. Raha mba volagniny Monsieur Jean-Hugues, Monsieur Jean-Yves, Jean-Yves zany fô olo jiaby Jean-Yves deo. Dia zany agnarany vazaha anazy. Tay tompony ianao a. Teneny olo akaikinao aza magnano zany hoe tsy fomba tsika ianao an'izany. Ny sasany vao nahazo bisikileta fa fa tsy mamaly bonjour. Vao nividy tikitika efa tsy magnano mbola tsara fa maso fa mivanavana. Efa karaha tikitika hatramy maso. Tsy mety zany rehefa ary zao zavatra anankiray mahafinaritra. Rehefa io Andriamanitra io miditra mitsetra aminao, zavatra tsy mampino no trano. Nao ka tsika maky ity misy révélation an'kasihan'ny tompo anazy ty angoritritriky zay. Ao amin'ny bokin'ny Matthieu toko fahasivy andininy fahiny. Ka zao ko lesona mihitsy ty verset ty. Matthieu toko fahasivy andininy fahiny. Ozony Baiboly hoe amin'ny anarany Jesosy. Fa mahofantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisy, mitsangana batao mifandrianao ka modia any an-tranonao. Olo marary ny paralesisa zany a dia fandriana no mibata anazy. Fandriana ambony fandriana izy izy lasa batainy fandriana. Fa teto naseho Jesosy mba ho fantatrareo izy fa ny zanak'olona manana fahefana. Dia ozy tamin'ilay marary ny paralesisy hoe batao fandriana. Zany hoe misy fivadiana fiainana zany eto. Ifandriana le mpibata anazy igny ndraiky no lasa mibataina. Ho hitanao fa tsy hoe nahitratretra ny fiainanao Andriamanitra. Reo olona mpagnampy anao reo reny andeha ampy anao. Anao hoe zany olona teneniko zany e? Reo olona angavianao hatramin'izay reny reny andeha angavy anao. Tononiko mba iraikitra ny fiainanao zany tsodrano zany. Misy karazany zavatra mila nitotototo anao vao nahita anazy. Fa ho avy ny fotoana ho avadiky ny herin'Andriamanitra io a lasa rezavy renireny andeha hitady anao. Nanganga ny teto hoe olo tratrana paralesisa zany paralysé izy tsy afaka mihetsy. Olona no mibatabata ary ny fitaovana nampiasainy dia fandrena. Natongavany tamin'ny Jesosy teo nataon'olo tambony fandrena. Dia rehefa niasa ny herin'Andriamanitra dia hoy Jesosy hoe batao amin'izay ndraiky fandrenanao io ndananao. Za zany tegna mahita fa tsy farana tsotsotra ho anao zany ty volana ty. Na dia ao anatin'ny zavatra sarotra azy ianao zao tsarovy zany tenin'Andriamanitra ho anao zany. Fa tsy mifarana amin'ny fomba tsotsotra ho anao ity moadiatsika. Teto ino zavatra ny tsara. Ho hitanao zao ny fa ny olona mpagnambanimbany anao regny andeha angavy anao tsy ho. Ny olona findramanao vola andeha omenao vola ndraiky. Miresaka aminao ve ny tompo androany? Alleluia. Amen. Io fandriana io no mitondra anazy. Nefa nibadika ny lasa izy indray no nibata ny fandriana. Ka miteny amintsika zay manatrika eto zany androany. Fotoana zao ho lasa fitahina ho any avy ianao. Ary izy io nefa raha te hiditra agnatin'izany anarana zany ianao, atao vakita profetika tsikelikely.
mba mianarana mividy raha hoan'olo ohatra hoe sirop regny mba moramora 200 vera tiako otrino izy amizao dia mba misy olo milaka aleoko zaho tegna nefa mba mivesta iny raha mily franga miditra tsikelikely agnatin'le izy anao aza miandro misy olona menanao foana fa ndano mba miditra agnaty listana mpamonena asa mitondra bavaka ny anaty zany anano mba vavaka tompo taino fenako mba fahako tany aho fa zany tsy mitondra bavaka Jesosy io mataovy misy pino miany magnaty vanoky aminahy satria Jesosy ny teny ozy hoe mahatsara anareo manome noho ny mandray mahatsara anareo Jesosy ny manome noho ny mandray ndraindray tsika levana tsy tia ome mivavaka ataotsika Andriamanitro zaka zany ko misy manome vafotsirony raiky dia fa izy amen mandigny olona amin'nyanao ve anao ny fiainanao aza ankinina amin'olona fa ankino amin'Andriamanitra aza miandry olona fa miandrasa an'Andriamanitra izany no tokony fitondrantenantsika kristiana alleluia asa dimy ravana fa ny fandrina mitondranao hatramin'izay no batainao amin'izay ndraiky mandrapatapo teny volana ty zany hoe misy karazana fahefana ho transféreny Jesosy aminao mba ho fantatrareo izy Jesosy fa ny zanak'olona manana fahefana zany hoe nizarainy tamin'ny olo marary ny paranesisa iny fahefana tao anaty androano zareny Jesosy aminao ny fahefana ary zay rehetra tsy vitanao hatramin'izay manomboka ho vitanao zay tsy tanaiky anao hatramin'izay manomboka anaiky anao zay tsy ho hitanao hatramin'izay manomboka ho tazanao ary ho raisinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mino an'izany mba manao amen alleluia ao amin'ny bokin'ny mpitsara misy lehilahy anankiray antsoina hoe Jefta ndikan'izany hoe Jefta zany raha dika amin'ny baiboly fianarana dia hoe Andriamanitra manokatra lalana amin'ny baiboly teny français dia hoe Dieu ouvrira zay ny dikany hoe Jefta mpitsara toko fa 120 misy an'izay raha tia maka ny tantaranao mpitsara toko fa 120 manokana andeny voalohany ka hatramin'ny fa 9 tantara izy i Jefta io a dia zanaky Gileady olo nanana an'ilay izy azy avy ao Gileadita nefa ny mamany mpivaroteny zany hoe zaza azo tamina makoreny raha teto anao nagnaraka amin'ny premier kilika nyresaka an'izay tsika nandray makasy teny fireneny Joda dia niteraka ty Gileadita tia Jefta ny agnarana ndikan'izany Jefta zany zany dia hoe Dieu ouvrira ndikany hoe Gilead dia fort matanjaka manana maizy azy goavana zay ndikany hoe Gilead nefa nisy défaut kely tamin'ny sisiny teo zanaka mpivarotena zay leo la nefa izy mitondra le agnarana hoe champion njambozanambara eo nefa dia Jefta dia zanaka azo tamina mpivarotena raha jerevanao ny tantara mbola hain'Andriamanitra namadika ny fiainany ho lasa olona goavana na ilikilika anjareo izy lasa tany Toba tany misy toerana atao hoe Toba toerana taritena 4000 olo tsy manana ny roanina regny miaraka mipetraka taniny any satria mitoravany rahalahy hoe tsy mba miaraka olona aminay anao izy rahalahy reny tsy mba ho mpanova miaraka aminay anao fa anao zanaka ny bevavintsara or nefa rehefa ny mafy ny ataky tsy maintsy ny famitadiavana Jefta ka zay mahatonga anasa mampahery anao fa raha mbola Andriamanitra ny babanao reo olona mpagnilikitika anao reo ho avy ankoka hitady anao tsy haiko raha azonao ny tiako amba azakiva mifagilikilina mahazo anao niany azakiva mizay mety olona tsy manaja anao na tsy miraharahanao fa le Andriamanitra babanao mahita anao foana olona mety tsy mahita anao fa le Andriamanitra nandefa anao eto ambony tany magnaramaso anao foana 24 heures sur 24 mahita anao foana izy alleluia amen amen hitanao tsara fa tsy afaka magnova ny lasanao ianao fa ndana mifantoka amin'ny moavinao izay hain'Andriamanitra ovana tsy haiko hoe zanakizy ianao teraka taiza ianao tsy afaka ovanao ntsony zany ary mety misy agny ravana zaza azo tamin'ny alalana fijangajangana
Itagisan sa akin ito na dito mo manok. Ang manok pil-pil kalut. Yeah. Ditera ka no. Nafiniri, kasabol. Jadi seramun nasan mangikil gini, sana dari si Joseph dari si bienveni lah. Nalang dek tanram lah, dan dari anda, isi nasan dari si pertama bilkil dek fase kena bicara. Demet wilkil keno aku sedruat. Ditafatin macam ni lut, siapa kubano lasano. Sabe Solomon nazo. Zaza azu David dan Batseba. Siapa kan nanguban lasan Solomon? Fokus yang dimantan bapak Solomon, nanguban wah Solomon. Kalau ini siapa kan nanguban lasan no, ni lasan membalas. Cek tesa non terak, cek bisa mama no, bisa papa no. Siapa kan nanguban zani no? Affair yang jadi talohatan. Pada manum kusong, affair yang dimantan. Arts macam tu, mana dimantan sini mana? Ramin salino manobamen nama. Haleluya. Amen. Amen. Avirim kirim negitino siapa kamu mengubah sacik situ. Tandaan font kamu mau jempol azman dengan coba. Possible lagi sekarang senapa mit sana pun cilam ni. Fokus azadem kirim nawa, famana nawa bamira jangan mereka Yesus. Ara ver matek que we asa mantenga una lazanya no fandana mantenga na demands. Haleluya. Sabi niyo latsman na pityawan. Sabi kita mga nilbete. Nula tsman na pityawan. Ar vis ni tano ula tenga ni wafu ko manangan Jesus. Nula balats ni wafu kat tenga manangan Jesus sartam nas ni tiun. Fanenga beza nulbel di tietera. Ni nans fungfan. Sasama ini itu canusan. Ang tani biu lagi tu noi, bumi cinta nangga noi. Cik possible. Angger ni mereka mesti mereka nang manggas. Ya, uji mas manggas mereka. Fantasan fiskan nefteri bari, loko falar biar manukat kami. Ditunggu. Nyula dewa transan fona. Si mana mga kekenosan, mamechapang tani ngano ratap-tap kati ni su na ngekeno. Mamechapang tani. Yini na tu na mutung ni lutang. Fantan fonga ne fenole la beze. Teaching rara. Mahin beno. Mahin tu beno. Famatu isa na din ang kakakanawa. Misray tabananya na. Arenda naman din para i-telefon mo, miskars na nimero na repertoire ko, natsat na nga sunok ka naman. Aura. This is very mankizim. Never talagang ding bola, never bola, tsat na sunok. Tampa dito din isfor ka diwi, imenakigi. Aura ta devil menakigi. After cocok na merasa ki, saya mengserai lagu nak make se, make. Anda yang rambolis. Na au problem, zat tu ikan ulum jo, raj fama, raj tut. Si malu berabar, mama mereka pun tadi kan nak nanya si roja bapak nanya dulu. Angrat dian. Aurat dian. Bisuri fakaran zat. Cakap isar zat benar ni. Mereka jadi zat. Ya. Tapi tuk benar. Ada sampai sarkan seno futskan nazar. Kalau zaza, reza zakil ni. Zaza iwa inun ni mama ni fuan ni sanang. Paling berasan kikir. No, dalam jalan, jom nak pergi dengan senang itu. Arah cepat ngaji dong.
misy olona viavy fetarany tsy fikirina zazy kofa nanomboka naniry nifiry inononao ndraiky anarana ampiasana misy mahazo tempo jereny tsara ny zaza ny façon ampiasainy rehefa nona izy na misy ratadiaviny anehoany natezerany dia miafatrafotry mitomany zo moa nampianatra anandro mitomaniany ko misy raha ilaina mitomaniany efa naturelna anaty ahoana izy azonareo raha tiako volagny zany natoran'olombelona ratsy ny olona afaka magnadio anao fa Andriamanitra tokoa tsy magnadio Jesosy tsy magnadio noho izany zay rehetra ataonao atao voan'Andriamanitra atao aniza hoe zay rehetra atao izy koa anao zany magnano soa olo aza mandigny valiny avy amin'ny olo io hoe ho an'i Jesosy nanomboka an'ity teny fa desina ambavaka rehetra vanirao na eo mpagnatanterana an'izy anao fa miteny ho an'Andriamanitra nanomboka an'ity amen na fa za mieritreritra iandro valiny avy amin'olo zany fa ny olo ratsy tokoa olo asinao soa androany mivadika aminao io marina olona nasanjanao androany anao ihany na tsy midiny io vamony magna tainy Jesosy ianao tainy tompo ianao eny afaka mitany anao amin'ny fomba maro Andriamanitra ohatra zao tamin'ny andro ny Elia goaikany nampiasain'Andriamanitra zay voasokady sy fa biby maloto sady tia tegna igny natao fitaovana amelona anely manana olo marobe amin'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra afaka ataony fitaovana mba hitahinana anao asa mamoy fo ianao ary zay zavatra zay mila hialantsika amina avonavo hialantsika amina fankahalana fa ndraindraytsika io miavonavo na iarava olo tsy ataotsika tadio fa ny fiaina tompoko dia nifampiankiny na reo 4 reo misy raha ilagnany refo na re olo mahantra faranidin'ireo misy raha ilagnany refo barbo misy ilagnananzy raha maty tegnategna andalana tobilinao zao benosika ananjy misy ilagnananzy gaza miava mahaiza miara-monina amin'olo raha miaraka amin'olokolona anao tokolokolona fa tsy hoe mafahitanao hoe androakolona ane dia mbola tsy omilay koa miaraka amin'ny gostarana izy rehetra tsy fantanareo za atavakaboatra koa miakady non dia rehefa tsara ny baiboly fa tonga tany amin'ny jiosy zay izy dia jiosy ary tonga tany amin'ny jentilisa zay dia jentilisa vakio ny tantaran'i Jesosy misy fotoana Jesosy miresaka tamina mpivaroteny tsy nanjely makorelina koa izy tamina misy fotoana izy miresaka tamina mpamoretry misy fotoana izy niara-niasa tamin'ny mpanao politika misy fotoana izy nifampiresaka amina mpivarotena fariseo sadoseo afaka miara-monina amin'ny olombelona rehetra ianao ary raha te hiaina milamina mianara misadapitra miaraka amin'olo misy fotoana moa dia namitany ino foana pastiara misadapitra zegny mahay manety tena ifanaraka amin'izay zavatra misy eo dia ny atao hoe misadapitra tainy tompo ianao ary zany rehefa mahatonga rehefa mpanompon'Andriamanitra andeha ho ampiasain'Andriamanitra be tsy maintsy ampandalovon'Andriamanitra lalana sarotra ny antony mba ampitsiry karazana fanetrentegna agnatin'ny olo eo ka rehefa sendra tsy fina mahentsisy izy mifanena amin'olo mijaly izy efa vita agnatin'ny plasy mifanena amin'olo maditra izy tompony ditra mifanena amin'ny totohondro tandremo sy efa mivava azonao satria izy dila mahay raha zany raha miala ka raha ataontsika ty io e anao keny mbola hainao fô raha hainao taloha anao tsy amana fa tsy marina fa tsy possible tsy azokony e karakory edy mbola hainao za ino tompo aniny antanitiko lelegny mbola mahainga egny Jesosy atsika zany miovaova ny fiainana manetretena isanandro
Any ty raha mba miavana zany. Raha misy olo miresaka mody eny olona, mianaraka miaino. Ny fiainoantsika olona tsy midika hoe tsy maintsy magnaraka zay tenenin'olona. Ny fiarahantsika miresaka amin'olona tsy midika hoe manaiky zay resary ianao. Miaino ianao. Miaino ianao zay tena. Anao ihany ange dia afaka midisernena tsy azon'izay zany. Za tsy tatanana. Manetetena. Ary raha tianao ianao iaigna milamina, aza mba tia mankahala olo. Aza mankahala olo. Fa ny olo ankahalainao androany mety ilainao rapiso. Raha sendraka tezitra za tsika feno rano vavantsika. Aza vela itegniteny foana. Aza lalana rano, aza atao lavitra ny ramonareo koa zany rano. Atao mampanilompandragnanao keo vila raiky feno rano. Amin'ny samanareo nasivo rano. Rehefa anao hitanao tagana dary da tindreo manaky rano. Amin'izay mifody vava io. Satria tsika moa mpaminany. Raha vao anao tafiteny zavatra fa hafa amin'ny vadinao io, amin'ny olo tianao io, dia efa lasa n'izany koa io. Dia rehefa hoe regny viavy mahazo tefika regny, nanomboka tamin'ny fivolanan'ny Ramosely, anako tefika anao e. Nefa rano hoe nirafika mbadia raha io, filatanana dia. Ka rehefa tehiteny anako tefika anao, feno rano vavanao amin'ilay anao tafitefika regny. Satria ny fianohan'ny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'ny teny. Ny minitra misy teny mivoaka manaraka an'igny action. Tain'Andriamanitra ianao. Manetetena aza miavonavona. Fa misainana tokoa dia miovaova. Ary raha misy arena an-tanky miaigna amin'ity zao tontolo zao tena dia ny fananganao olo. Matoa zay mbola misy olo manakaiky anao, mbola manana ho avy anao. Matoa mbola misy olo manaiky zay teneninao, voatazy ianao. Fa raha sagnatry ny vavaka tsisy olona tsoro na mitandregny anao, na mandeha maniry anao tonga ny lefy hoe, zao. Mangala olo raha. Dikan'izany, rehefa hitaka atsika Andriamanitra dia mandefa olo amin'ny fiainantsika izy. Ka raha anao olo miavonavo, atanao bonjour tsy mamaly, iny fitahinao azy anao. Ary raha jerevanao tsara ny bazin'ity fiainana eto ambony tany ity dia amin'ny alalana relation. Mila mahay mifandray-n'olo anao. Mila manana olona ifandraisana anao. Fa ny olona mahantra indrindra eto ambony tany dia ny olona tsy manana relation. Matomalao ohatran'io dia vokatry ny fifandraisanao tamin'olo. Satria anatin'ny fifandraisan'io manomboka misy raha regninao hoe misy an'izao ny reo aria. Misy an'izao ny ariananiny. Avy taiza avy tamin'olona resanao. Tampotampo mety misy miteny anao, alefa anao mikarakara dossier dia atero ariananina, atero amin'ny ranina. Avy taiza zao no zonao le rasenao? Olona. Ary nendray olona tsy hiverinao akory hoe karakory. Na tonga ny Jakoba nahazo an'ilay tsodrano Isaka dia vokatranao olona na eno ny programme Isaka. Sy zao fa i Rebeka, madama ny Isaka. Olona. Misy ratsy voatero regninao fa regnin'olona. Dia olo iny mampita anazy aminao dia mivadika fitahina anao. Dia sy hireniko hoe asa miavona raha mba sendra tonga amina plasy anankiray anao. Fa matonao tonga amina toerana anankiray io nisy olona tao ambadika anao. Fa maro amintsika ratsy toetra. Le olona ny loloantsika, ny batatsika tonga amina toerana anankiray, iny ndraiky dakatsika amina. Mandeha mihaino tafara. Teneno kely nakaikinao hoe aza miavona. Mampahirizitra mandeha izy aza miavona. Alleluia. Amen. Zay fotoanantsika toizantsika izy amin'ny 4e kility. Satria tapaka moa ny fotoana mbola misy 4e kility rehefa avy eo ho anao zay tia hely toy on sera là à la 4e kility. Tahiny tokony ianao hitsangantsika maro. Misaotra fanamasina fa notahinao zay afaka nandreany zany afatrao zany. Mino somatoky fa ianao amin'ny toetra vaovao anety vaokanao eto. Le tananao tsy hoe fa mahavonjy Jesosy hamonjy an'io rahalahy io, hamonjy an'io manavavy io. Ary ambarako fa tapatapaka reo karazana toetra ratsy, rava ny fanany avonavony, piara tsy misy tepetsy.
mitsodrano azy a Jesosy mba ho tahina izy, mba ho mpandresy izy, mba hahita ny voninahitra Andriamanitra izy. Marina tokoa tompo le teninao teo hoe maro ny voalohany ho farany ary ny farany voalohany. Nazavainao anay fa reo voalohany lasa farany reo dia tsisy rehefa ny olona izay miavonavona. Azavela tompo hisy avonavona ho tafatoetrany anatin'ny fona ihany. Amen. Meo anay le toetra may manesy tena, Amen. mahazaka vola, Amen. mahazaka fisambatana. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka nazy toerana.